Miarabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahintsika dia ny tale général ny Madagascar National Parks na amin'ny alalan'ny docteur Rakotor John Mamy. Miarabanao ny fandarana ambarao makasitraka amin'ny fanekena ny fanasana vahiny eto amin'ity fandarana ity. Misaotra betsaka antsika rehetra. Mieny mosy nanasa radio Alliance 92 de faly zay ato Madagascar National Parks izara aminareo ny tokony hozaraina sy ny tsy maintsy fatarina amin'ny fitantanana amin'ny valanjavaboary eto Madagascar. Anomboantsika ny resadresaka indrindra Andriamatotalia dia ny famaritana fohifohy an'izany hoe MNP zany ny iraka mpanaovina anareo ao anatin'izay resaka valanjavaboary zay. I Madagascar National Parks na foizitsika amin'ny teny hoe MNP ozytsika zany dia ilay ANGAP tany aloha, Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées. Hitanareo zany ireo amin'ny tenytsika aires protégées zany faritra voaro ozytsika. Rehefa amin'ny teny hoe park tsika dia ohatrany tonga mora atao saitsika ilay atao hoe park zany, valanjavaboary anankiray arovana io satria misy antony maromaro. Dia ny asan'ny Madagascar National Park zany dia miaro ny valanjavaboary io ny ao anatin'ny valanjavaboary zany mazava ho azy. Ny ivelan'ny valanjavaboary moa zany dia efa tsy valanjavaboary ianareo fa ivelan'ny valanjavaboary fanaizana tsy zany dia miara-miaina ny ao anatiny sy ivelany zany dia mifampitohy ireo, misy roy mampitohy azy satria ny ao anaty valanjavaboary dia tsisy olona mipetraka dia ny ivelan'ny valanjavaboary dia misy olona mipetraka. Ireo olona mipetraka ireo hatrizay zany dia nyaina tamin'io ala io, tamin'izany ataontsika hoe ala aloha mbola tsy nisy natao valanjavaboary. Ny valanjavaboary mantsy dia are-pirenena io voalohany ary voaron'ny lalàna fa ho ampiasaina eto Madagasikara iarovana valanjavaboarytsika tamin'ny taona 2012. Ny fitantanana amin'ny valanjavaboary zany aty Madagasikara dia efa misy lalàna manokana hitantanana azy. Dia rehefa misy io lalàna manokana io dia io lalàna io koa tsy natao lalàna mipetraka fotsiny fa ampiarina ary iainana miara-miaina amin'ny olona manodidina valanjavaboary ny mpitantana. Dia izay Madagascar National Parks dia niraky ny fanjakana dia ao anatin'izay zay dia miaro valanjavaboary 320. Misy parka 720 ao anatin'izy io dia misy ataontsika hoe réserve zany 720 misy réserve spéciale moa anatin'izay 720 dia misy réserve naturelle intégrale. Dia mivazaha moa tena azy fa hoe misy zany toerana faritra anankiray tsy natao afa-tsy fiarovana ny ao, tsisy ninona afa-tsy fiarovana ny ao zay le ataontsika hoe réserve spéciale io na réserve intégrale. Ny spéciale moa zany izy dia efa misy ataontsika hoe fanomezan-danja, valorisation izy tsika malagasy amin'ny resaka écotourisme vitsivitsy kelikely. Rehefa miteny zao tsika hoe réserve spéciale zany ao akarana zao mbola réserve spéciale tsy mbola parc national reny na analamera niny avaratra iny zany tenenina amintsika atsya ambotatelo moa ny akaikitsika indry reto zay any parc tokana any réserve spéciale tokana eto Antananarivo zany ato amin'ny faritra Analamanga zany dia io ambotatelo hitatsika io 125 km mialatsika zany misy azy. Onoa inona no amaritana hoe valanjavaboary ty toerana ity zany hoe rehefa inona ny feno ny fepetrany amin'ny ty no atao hoe valanjavaboary. Ny valanjavaboary aloha zany dia apetraka amin'ny alalan'ny décret. Misy fijerenany fotony manaka amin'ny mponina manodidina azy sy ny teknisianina ministera maromaro tsy ministeran'ny tontolo iainana irery ihany io fa ao ny resaka fanajariana ny tany, ao ny resaka ny mponina intersectoriel zany izy io dia mifanaraka zany fa hoe ho apetraka izy io noho ny antony aloha voalohany scientifique. Tsika malagasy zany ny mampalaza tsika eran-tany aloha dia fananantsika lémurien. Tsy misy afa-tsy eto Madagascar zany atao hoe lémurien zany miaina akalalahana, zany hoe miaina amin'ny toerana voajanahary nametrahana mpamorona azy. Eo zany amin'izay tsika ilay miteny hoe ity toerana ity dia arovana noho ny antony scientifique, noho ny antony économique, noho ny antony sosialy. Zay zavatra anankitelo zay zany tsy maintsy jerena. Arovana noho ny antony économique satria ao no miteraka ny loharano rehetra mamelona ny ony ary mahatonga tsika azo rano zany
tonga atsika anondraka tanimbary sy zay tany tondrahana ahafahana mamokatra. Lafiny sosialy de hoe tsika malagasy tsaroa fa olony ala homme de la forêt tsika de mipetraka tany anaty ny razambe tsika de ny mivoaka tsikelikely tao tsika de ao zany misy fitiavatsika, misy zay le za moa mitena zay hoe misy filozofia ao anatin'ny oaly io. Fa io aly io tsy misy hoe ala napetrapetraka kosa de io ny ala. Fa raha ty amin'ny renivohitra zao tsika de mitena mbola misy vazimba, mbola misy an'izao any, misy arena tsy azotsika eritreretina fa iainatsika ao no mahavelona atsika. Ohatran'ny olona miteny hoe raha ny New York izy de miteny hoe ny anay building de street, lalana ngezabe de tomobile ngezabe zay ny fiainany. Fa ny atsika zany ala, rano de mety misy tambary de etsy anilanety zany misy toeram-pamokarana. Tambary moa fa anatin'ny toeram-pamokarana. Fa ny tiano tenenao anatin'io zany de hoe rehefa tapa-kevitra ny rehetra fa ametraka an'izay valan-javaboary zay satria misy antony scientifique, social, économique dia apetraka ny valan-javaboary de amafisy an'izay tenentsika izay hoe décret no amafisy anazy zany any amin'ny conseil de gouvernement de mipetraka hoe ty faritsy ty de faritsy arovana no izao. Économique fa ny zava-dehibe am'le izy de hoe faneken'ny fiarahamonina mihitsy, manaiky ny fiarahamonina. Fa io de valan-javaboary ary ohatran'ny omby vavy be ronono io manome tombony rehefa tsara fahana, mafatiantoka io rehefa ratsy fahana, matiantoko tsika satria tsika tsy mbola mahavita rano hoe tsy afaka manka hydrogène tsika de oxygène de atambatra ohatr'izao hoe de iny fa mivoaka rano. Fa ny ala ihany rehefa misy ala de misy le tenentsika hoe tsingerim-piainan'ny rano sy ny ala mifandray zany. Rehefa misy ala de me mangatsiakatsika ny tany de zay entony aty tany zany iny entony iny zany ampangatsiahana de rehefa mangatsiaka iny de lasa orana, condensation izy tsika de lasa orana aty ambonin'ny tany iny andikan'izany zany raha vao tsy misy ala zany tsika de tsisy orana. Rehefa tsisy orana tsika de tsisy rano, tsy feno le lac reo. Rehefa tsy feno reo lac reo de tsy mihinam-bary tsika de hitanareo mitokodina ohatr'izay le izy. Fa tsy tsapatsika io aty an-drenivohitra, tsapatsika izy zany zao fa mahamay. Rehefa tsy avy ny orantsika iny de tabataba daholo ny olona. Fa izay io vokatra le fandorotsika tanety de tsy andehanantsika tsony fa ataotsika hoe fa lasa fa moavo ny jerentsika hoe inona rano zao ny tokony ataotsika malagasy. Tsika malagasy be mbola velona raha tsy misy tokoa ny rano de mikakaintsika tsy mamboly vary be tsy mitatatra rehefa tsisy rano avy any Matasoa rehefa tsisy rano de tsy misotro rano mandroseza de tapaka ny rano eny amin'ny tanàna ambony ny aty amin'ny Bakartie moa zany efa maha-Bakartie zay sahirana de sahirana tsika malagasy de memenina de fa mifantany teny eto tsika inona fa zay le izy vokatry ny ataotsika zany mahatonga an'izay. Io pollution tenentsika particule fine io raha nanana ala be da be tsika de afaka voahodin'ny ala io. Hitanareo misy eny amin'ny rivotra eny misy tahony be da be, misy azote eny misy carbone eny misy oxygène eny misy ny zavatra zany. Fa rehefa misy ala de ny ala ny afaka mandray kapteo izy tsika ny zavatra eny de lasa taro any anaty tany ary de lasa zetsika indray mampamokatra. Onao tale nresanao teo ny fiarahamonina midoro-tanety sy ny maro hafa ihany koa tsy ny voary na ny valan-javaboary voalohany ve le olombelona ny tiako atokavina de ny amin'ny hoe le gidro le tanalasiny any ohatrany mahazo lanja bebe koa am'izay resaka valan-javaboary zay fa le olombelona manodidina amin'le toerana misitraka n'ilay tombotsoa maro samihafa manodidina an'izay rehetrarehetra ve zareo le zany tsisy le olona no arena voalohany iny tokony tsisy zavatra mandeha te ambon'ny tany raha tsy misy olombelona. Raha be arivelo tamin'ny 1927 izy de efa niteny an'izay alohan'ny afatesana izy ngambana alohan'ny namonoa ny teny izy namoaka an'izay hoe ny olona ny kapitaly fa tsy mivolako de tsika zany raha mametraka an'izay hoe ny tanalahy ny biby ny varika ny fosana zay no manandanja kokoa amin'ny fiarovana de tsika olombelona rehefa velona ireo zavatra reo de velona ho azy tsika olombelona. Tsy misy ane rano raha tsy misy ala, tsy misy ala ane raha tsy misy varika na naparitaka an'le voankazo ampanirin'ny ala de tsika zany miteny hoe andanimbola le gidro tsy zany andanimbola tsika olombelona amin'ny alalan'ny fiarovana ny valan-javaboary io. Azonareo le fifandraisana za tsy misy an'izany ny olombelona no arena ny olombelona no arovana voalohany amin'io fa ny olombelona moa zany rehefa marary de tany amin'ny dispensaire fa le varika mpamafy vo atonga ny ala atonga ny rano metina ny dokotera vereo ny ao anaty ala ao ihany ny zavatra hoanina de mahasitra anazy tsy misy zay le mirere amin'ny natiora izy ireo fa tsy nitsabony
de ny fahasalaman'ireo zany a de manambara fahasalaman'olombelona de zay le mahatonga iteny hoe sosialy économique scientifique mifandray ireo anankitelo reo fa mazava ho azy tsika olombelona nitanjona ho velona iriary am'ty tany misy atsika ity zay le izy io fa mety eny mety tsy nitsotra fa nitsoronao le izy fa za de zay le miteny hoe ny olombelona no areny ary ny olombelona no arovana voalohany fa ny olombelona tsy voaro a raha tsy voaro koa reo zavatra io zay teneko zay hoe tsika le mbola tsy mavita rano miditra anaty laboratoire tsika de mamboatra rano maka zavatra maromaro ao de mazy voaka rano fa ampy anao ve zay de mivaliny tsy ampy fa ny ranon'orana io tsy laninao io orana io tsy ianao no namboatra an'io fa rehefa misy ala de misy orana rehefa misy ala eo a de nisy namboly azy zay tsy tsika zao mamboly azy fa reo biby sy vorony reo vorony reo no maka an'le vo de manamafy izy a fafiny zany manodidina eo amin'ny alalan'ny zavatra maromoaniny ariny olonao tale marina fa matetika misy an'ireny hoe vondron'olona ifotony VOI miaro miezaka mikarakara sy ny ohatrohatry zany fa tena resy lahatra avy eny akamaroan'ireny olona manodidina an'ireny toerany valanjavam-boary reny hoe misy tombony ho anazy le fisin'io parka na réserve sy ny sisy amiko aloha zavatra zay hitako a iainana za talena valanjava-boary taloha tao rano mafana tao a nyaina isan'andro anaty ala ny tranoko a etsy ny ala de eto ny tranoko a hitako ny rano mikorina hitako ny olona hitako ny fantrany hitako ny fanananyrena de resy lahatra reo olona reo fa le nanao VOI le olona nanao VOI de miteny aminareo fa resy lahatra reo fa le olona tsy ao anaty VOI no tsy resy lahatra satria reo olona reo zany mieritriretina hoe hotrandrahana foana io ala io a de rovina ny farany de afaka miteny tsika hoe lany ny alatsinanana ina dikan'izay resy lahatra reo a fa mananolana koa reo zay le hoe ampiny izy ara-tsosialy satria ny antony de tsotra be rehefa tsy mitondra tombony hosolon'andro satria ny olona neny miandry ala ao fiainatsika olombelo teny efa fantatra raha ny azo ao de teneniko hoe rehefa tonga ny alatsinainy a dia misy fivirina ataoko atalata misy mety fivirinana miaraka amin'ny mpiaramiasa tonga ny azoma fantatra hoe zao programme tonga ny alady tonga ny sabotsy de ny olombelona koa ny rehetrarehetra manana an'izay hoe za rehefa volana janvier rehefa volana décembre tsy maintsy manetsa tsy maintsy mamboly vary a rehefa tonga amin'ny volana avril afaka telo volana mijinja amin'ny vary koa ako ka rehefa tsy manana tsy mahavita an'izay zavatra zay le olona de mazava ho azy ny ala no ataony lasibatra akan'ny zavatra misy satria ao anaty ala ao ny misy tantely ao anaty ala ao ny ka misy ataotsika hoe trandraka ny hena zany na io variky hitatsika hoe hena io hoe protéine io de lasa reo ny lasibatra le olona zany a hoaniny dikan'izay zany a tsy maintsy jereny zay aty ivelan'le valanjavaboary hoe inona ny filan'ireo olona reo a de apetraka zay filan'zay tsy mora manao an'izany a otra vilatsika rehetra ny olona zao rehefa ny atsimby rehefa tsy manana hoaniny izy tsy manana asa izy tsy mamokatra ny taniny lasa izy mifindramona natiora ato anatitsika lay resaka mitady filana alohantsika hoe filana fototra zay filana fototra zay zany rehefa tsy tanteraka de lasivatra le ala de ny tombony zany a hitandreo ololo de ny tombony hoe manana azy satria ny ray be anay ozy izy ny dadabe anay tetony zao ny ray be ny dadabe ny teo a nisy ala de tombony zay tanao zay le ataotsika hoe moral le filozofia ao anatin'le izy hoe za manana ala rehare zany io alana dadabe anay niarony ohatra zay reharehan'ny olona zany fa misy olona de zay mahita bizina na charbon zay mahita bizina kitay zay mahita bizina planche de lasa manao an'izay le olona tsy resy lahatra fa ny olona eo fotony eo amiko a de resy lahatra nahita ny ainako zany a resy lahatra misy an'io le mpifindra-monina miditra amin'ireny ny mpifindra-monina ho a malagasy reny dinga zany zany a misy rafi-panajariana tsy maintsy apetraka tsy maintsy apetraka tsika ne mbola voavalo amin'ny 30 olona isaky kilometatra toradro eto Madagasikara dinga zany mbola tsy ampy raha ny olona namokatra nyty tamin'ny Madagasikara ty tsika taloha ny vidy olona zany namokatra ty Madagasikara satria tsy ampy nanao amin'ny Betsy mitatatra io azonareo ny aménagement amin'ny Betsy mitatra zany tsy mora dikan'izany zany mbola mily tsika zao olona hiaménageny ao ivelan'ny valanjavaboary misy valanjavaboary tsara tare ala de tsy anila misy toeram-pamokarana misy tambary mamokatra misy ny voankazo maniry a zay ny tanjony fa tsy mora ho ala izy satria zay teneniko anao zay a nanomboka tamin'ny 700 tsika nanao an'izany ataotsika hoe exercice a ohatrantsika mianatra any ampianarana io
ataotsika hoe 30 taona lasa zay efa olon-dehibe ray zany a Madagasikara National Park terika tamin'ny 1980 zany gapy nanao an'izay fanazaranteny zay tsika hoe ahoana ny tanana ny valan-javaboary dia hatramin'izao tsika 30 taona lasa tsika mbola misy olona tsy mahazo hoe arovana ny valan-javaboary mba hahatsara ny fiainana olombelona fiainam-bahoaka. Inona ny sakana na inona ny olona teny am-pandehanana atao anatin'izay vanim-potoana zay? Sakana aloha voalohany ditanareo hoe rehefa mahantra ny malagasy dia tsy maintsy ny ala no misy arena mora raisina ao anaty ala ao ny misy ny arena rehetra na ny ambanin'ny tany na ny ambonin'ny tany mora alainy reo ary filatsika dia ireo ny fomba fiainantsika mihitsy zany tsy afaka nisaraka tamin'ny ala nanao écotourisme tsika rehefa hanao parc tamin'ny 91 dia afaka 30 taona tsika mahazo 300 touriste dia hitanareo zany 300 000 1000 touriste firy zany 10 000 touriste annuel zany raha atao fotsiny fizarana tsotsotra fa tao anatin'ny 30 taona zany tsika nanao exercice dia après 30 années d'exercice tsika après aorinan'ny 30 taona nanao exercice tsika dia nahazo 300 000 touriste dia hitanareo am'izay zany hoe inona ny sakana dia ny sakana zany tsika ihany rehefa misy instabilité politique eo tao anatin'izay 30 taona zay nisy fahefana 4-5 mifanesy dia isaky misy instabilité politique eo dia misy korotana na tontolo iaina satria misy instabilité dia misy olona mihevitra fa tsisy fanjakana dia manao trandrabolavo mangalatra manimba ny valan-javaboary tsy azo atao zany mijely hoe ninona fahantrana misy tsy azo atao mangaro-bolany ohatran'ny zaza ohatramo dia zay tsika ny zaza nanona bery izy avy mianatra dia hoe andraso ineny no manokatra amin'ny volany dia mizara amin'ilay sotro be dia zay le izy dia misy zay zany zay fandaharan'izay harmonisation isika tsy ampy tao anatin'izay dia zahan'izay atao zay le eritreretintsika atao anatin'ny 10 taona ho avy 2020-2030 tsika zany mametraka mihitsy hoe misy planiny tsy mba ny alatsika tsy veritsony io tsy may ny alatsika atao ady nationaly ny ady amin'ny afo zany zao hitanao avy zao ny orana avy be hatramin'ny volana avril dikan'io hoe avy hatramin'ny volana avril miempotra indray ny orana fahatongavan'ny orana amin'ny volana novembre sy décembre any amin'ny 15 décembre tsika 19 décembre vao azo première pluie na mety mahazo tsika normalement tsika ty amin'ny pays tropical zany à partir amin'ny 23 septembre 20 septembre tsika dia mahazo orana fa tsy izay tsony tsika satria efa mikely ny alatsika tsy mampangatsika n'ilay mafana be ty ambonin'ny tany dia tsy mivadika orana zany io hafanana io fa lasa hafanana be foana inona ny dikan'izay ny olana zany dia isika ihany dia mila manapa-kevitsika zany androany dia androany tsy rapitso androany dia manapa-kevitsy sika hoe za tsy hanimba ny ala misy za amboly ary tsy hanimba ny efa maniry fa tsy hoe za hanimba ny efa maniry dia raha kapitso amboly na rapitso amboly fa zay fanampaha-kevitra ngeza be atao tena zay misy hoe atao ady nationaly sady tsy manimba mamboly sarotra zany ambara zany inona ny olana dia hoe rehefa mbola miaina anatin'ny fahatrantsika malagasy dia ny arena voajanahary ressource naturel sika reny zany ny lasibatra voalohany amin'ny fanimbana mifarana ny fandarantsika andreo matotalea voalazanao tontolo ihany moa ny afatrafatra rehetrarehetra amin'izay ny resahana ty tontolo ny valan-javaboary ty akasitrananao ny vahiny teto amin'ny fandarana iny ary sorabetsaka isika malagasy rehetra ny FM 92 mino fa fanomboana ny androany fa manizabe mbola ho avy amin'ny fanabeazana ary tontolo ihany satria rehefa vita indray zao ty orambe ty zany dia hiditra indray tsika ahoana ny hifanampiana mba hahatonga atsika amokatra ho velona ary tsy hanao lasibatra hitsony ny valan-javaboary amin'ny fiainantsika andavanandro na mahantra tahaka ninona sika dia ny arena zany iombonana tsy azo sombana dia zay zany ny asan'ny Madagasikara National Park miaro valan-javaboary miaraka amin'ny olona mandidina mipetraka ny aminy eny ary ny olona ny rena fa tsy ireo valan-javaboary ireo fotsiny ihany ireo valan-javaboary ireo arovana ahatonga atsika malagasy anakarena tsy mora fa masatsika manofotsika aloha voalohany dia mananatanteraka dia avy eo manabe vo taranaka io zay le mahatonga atsika hoe lo vanjafy tsy ny androany fa eritrereto hoe 200 taona nametrahana an'ireo taty 1800 tsika nananala be da be dia mila mijanona zany reo alireo dia io zavatra ataotsika io dia tsy mifametsintsika fa atao hoe ny lasa momba ny lasa fa ny ankehitriny zany tsy maintsy mpanjintsika dia atrehana mihitsy tena armetsika zany vonona ohatrany manao ohatran'ny barea io tsisy barea ny raha tsy misy ny ala
de manao antena mihitsy tsika maraina ariva manao entraînement zatra zalahy de rehefa manao entraînement zay zany tsika mafy de rehefa mafy tsika de vonona ny anoanan'io zany a amiko a tsy natao hoe atonga tsika angalatra andeha tonga tsika nimba ny valan-javaboary fa ny anoanan'io a atonga tsika eritreritra bebe kokoa hoe inona ny tsy maintsy atao a editsika amin'ny kibo satria jereo mivory mahery voalazy reny voaka maraina izy a tsy namafy tonga riva izy voky de ahoany tsika olombelona manatànana manatsaina tsy avitan'izay de andao hiasa andao amokatra andao tsika tena ifammetanana zany ahafahatsika miara ny valan-javaboary izay kely ananatsika sotra tompoko eny mametraka ny mandrapiresaka ho amin'ny fotoana manaraka ny fandarana mbarao veloma tompoko